Nanosy no tanterahany etsy amin'ny Carlton Nanosy ny andian'ny fahavalo amin'ilay etsika lakaverny Talibaba izay karakarain'ny fikambanana Innerwell Antananarivo ka entina nangonam-bola anaovana asa soa an'ny olona sahirana. Maro be ireo entana hita eny an-toerana amin'izany araka ny fandazavan'ny omen'ny filohan'ny fikambanana izao Ramatoa Aurélie Rasafindratandra. Ohatran'ny fanaona isa-taona dia mikarakara hetsika atao hoe kaverny Talibaba ny vehivavy mpanao asa soa izahay. Ny tanjonay amin'io dia azahoana vola indrindra entina anaovana ny asa soa. Izy io dia kaverny Talibaba andininy fahavalo amin'ny Carlton Rapitso fa 15 Novembre manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ariva. Mandray anjara ao dia amin'ity taona ity dia natratra 40 mahery ny mpandray anjara. Be da be ny kojakojanyentana hitao toy ny kojakoja tokantrano, ny akanjo sy ny kiraro lamaody zany azafady, ny firavaka, ny haingon-trano, misy mivarotra, misy manao ny parapharmacie dia sy maro asa fa tsy voatanisa. Miditra amin'io tompoko dia tsy misy vidim-pidirana mihitsy. Raha ny fahafantarako azy dia mitovitovy ihany. Mitovy ihany ny mpanao asa soa manao ny levée de fonds zany dia manampy ireo sahirana indrindra. Be da be ny asa soa efa fanaonay, misy nefa hoe fanao foana isa-taona fanampiana ny olona toy ny amin'izao fotoana izao zay dia manadio ny riana anankiray fatelo amin'ny maternité de Bevelantanana. Manadio iaho manao mandoko, manolo ny kidoro, manolo ny fitaovam-pidiovana. Apahany zao vita amin'io rian'io fa mbola misy toyany iray ataoko mbola hotoizana. Io zany amin'izao fotoana izao tena tanjonay ho vitainay. Amin'izao fotoana izao vita ireo fanadiovandreo dia mijery olona marary eo indray koa izay. Marary ve moa tsy marary izy fa miteraka dia manampy mitondra kojakoja ho an'ny zazakely, ho an'ny mpiteraka indray, ohatra hoe ronono, taty, kojakoja zany. Dia amin'izao fotoana izao koa zany ohatra raha azoko tenenina misy fokotany anankiray ambony andro mangataka anaovana rond fontaine, milaza zareo fa tsy manana fatsakana dia eo am-pikarakarana ny fatsakana io zany zay amin'izao fotoana izao. Zany zany antony itadiavanay vola koa. Dia ankoatran'izany manome fanampiana ho an'ireo be antitra amin'ny foyer de vie zay dia misy koa fianarana kely tsy adanao namboarina ny tranony dia manampy ny ankizy amin'ny fourniture scolaire sy boky isan-karazany. Dia nefa ny ankoatran'izay misy koa ny olona betsaka manoratra manantona anay hoe mba mila an'izao zay, mila an'izao zay. Dia arakaraky ny eo am-pelantanana no anatanterahana an'ilay izy. Izay ny antony anaovana levée de fonds, anampiana an'ilay olona dia misy koa ireo malala-tanana be da be izay tsy voatanisa manampy anay entina manana an'izay zavatra izay. Afinaritra tokoa ny ambiance eny amin'ny Carlton Rapitso dia manasa ny olona tsy isy mividim-pidirana ho hitanareo daholo izay zavatra rehetra ilainareo amin'izao akatiky ny noely izao amin'ny vidiny mirary koa dia manasa antsika rehetra ho avy eny.